Zay dia ny faharoa ao amin'io epistily fahatelo ny soratany Jaona io ihany ravako malala afaka jerevantsika izany hoe inona izany no mahatonga ny Jaona ny teny teto hoe ataontsika manomboka amin'ny andininy fahatelo fa faly indrindra fony nisy rahalahy tonga ka nanambarany fahamarinanao dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana izay izy vao miteny hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako dia miteny eo amin'izay izy hoe ry malala manao asa matoky ianao na amin'inona na amin'inona ataonao amin'ireo rahalahy ireo na dia vahiny aza izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehany fiangonana izay izany ry afaka ilay mivoaboasana teo ny asan'ny fahamarinana izany dia ny fitiavana ary manaraka izany dia izao ny asan'ny fahamarinana dia ny fanaovantsika soa ny fanaovantsika fiantrana no manodidina antsika ao matitoko 5:1 ry afaka malala dia misy teny ao hoe asan'ny fahamarinana dia misy renvoi-kely dia izao ny fiantrana izany ry havako malala atao amin'ity teny ty ihany koa dia miteny tahaka izao ijaona amin'ny zanany malala io dia Gaio zanany ara-panahy moa izany io dia hoy izy dia hosoa no ataonao andin'ny fahenina raha mamoaka azy koa araka izay mendrika ataonao ny amin'Andriamanitra ianao koa dia mandingana andin'ny fahavalo koa isika dia tokony handray tsara izay toy izany mba ho mpiara-miasa aminy amin'ny fahamarinana rehefa jerentsika tsara ny ao ry afaka dia n'izao hoe ny fanaovana soa amin'ireo mpiara-manompo izay ny ato fa izao tsy amin'ny mpiara-manompo ihany ry afako fa mpiara-belantsika dia andao isika hanao soa inona ry afako malala mampiavaka antsika kristianina amin'ireo olona mpanao asa sy fotsiny ihany izay tsy kristianina dia voalohany indrindra ny fitiavan'i Kristy no manesika antsika izay no mampiavaka voalohany indrindra ka izao isika tsy mila valina amin'ny olona satria tsika indraindray rehefa manao soa dia miandrandra valina ka rehefa hafahafa be nataon'ny olona dia tsy mahavita ntsony afa mba nataoko an'izao nefa izao mba hasetrina tsy izany ny fanaovantsony kristianina fa ny valim-pitiantsika ny valim-pitiantsika dia ny any an-danitra ny valim-pitiantsika dia ny any an-danitra matitoko 5:7 hoe raha ny olona izay indraindrantsika hanao soa amintsika ihany no anaovantsika tsoa dia mitovy ny jentilisa ihany tsika Jaona Matio mialatsiny Matio 5:7 mba vakionge ry havako malala fa dia tsisy hafa marina mihitsy satria nireny olona mpanao soa atseroa ireny fa izao ny valim-pitiandraindrantsika dia ny any an-danitra ka aza ketraka ny fanaovantsony ny tenin'Andriamanitra mahaketraka matoa izy miteny dia tena mahaketraka tokoa io manao soa io satria ilay olona anaovana soa tena mandreraka be saingy izao tsy ilay olona nijerentsika izay no manavaka antsika kristianina itsika tsy ny olona nijerentsika rehefa manao soa fa ilay maniraka dia Jesosy Kristy ilay maniraka dia Jesosy Kristy ireo roa ry havako malala anisan'ny asan'ny fahamarinana tia ny tompo tanterahantsika ka izao mampifandray amin'ilay teneniko tarihan'ny voalohany za ry havako rehefa misy olona akaiky atsika nodimandry any amin'iray any amin'ny tompo dia izao vita ny azakazaka ireny olona ireny fa ny antsika tsy vita dia ny afatra apetra n'ireny mpanompon'Andriamanitra eny dia afatra Kristy fifaliana tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako isika zanaka ara-panahy dia aoka isika iaina io asan'ny fahamarinana io anatanteraka ny isika ry havako malala manohy tsika ny fiazakazana n'izy ireny efa tapitra ny antsika mila tohizana ho amintsika ny teny fa na ny tompo any ameno antsika
ary an'andriamanitra iry ranony voninahitra